Zay ny amin'iny fa ny 500 ny zaza malagasy dia hiarany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka avokoa. Tsy maintsy mametraka paikady maritra noho izany ny fitondram-panjakana ahafahana manena io taremarika io. Noho izany dia nampitombona hatrany teti-bola tokana hiadiana amin'izay tranga iray izay. Atao lahara-pahamehana ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara manomboka izao. Ampitomboina ny teti-bola atokana ho an'izany ady izany izay efa nanomboka tamin'ity taona ity ary ho ampitomboina hatrany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 824. Atao lahara-pahamehana eto Madagasikara izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay zany tsy fanjarian-tsakafo ary betsaka ny olona vita mietrehitra ny olona fa ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia hoe ny olona tsy ampy sakafo ihany mety vony zany ny olona marary no nateraky ny tsy fisian-tsakafo nefa misy nazay ary zay no tena zava-dehibe no raketin'olona androany amin'ny zavatra fotoana hoe zay aza na ampy sakafo azy ianao rehefa tsy équilibré tsy tsara toana zany ianao amin'izay lafiny sakafo zay mbola tafiditra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia mety alahirana teraka aretina mety hiteraka ihany koa tsy fitomboana ara-dalàna. Zaza iray amin'ny roa no tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara, vesatra ho an'ny firenena ary tsy mitondra ho any amin'ny fampandrosoana ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Mahatratra any amin'ny $700 ny vola entina ny adivana tamin'ity aretina ity araka ny fanadihadiana nataon'ny PAM sy UNICEF. Resitsika io adiny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka io dia anana olontsika afaka handray an-tanana fampandrosoana amin'ny firenena. Nandritra ny lanonam-panokafana ny PNAN 3 na ny Plan National d'Action pour la Nutrition 3 androany tetsy amin'ny CCI Vato dia tonga nanatrika izany ny filoham-pirenena ny lehibe ny gouvernemanta sy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka sy mpamatsy volona. Tanjona ny ampiena ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka amin'ireo zaza latsaky ny 5 taona ho 7.7 isanjato hatramin'ny taona 120 sy 2000 raha toa ka 7.7 isanjato izany amin'izao.